Kalangit disait-il, femme aux cheveux crépus, je te ferai don du ciel. Des paroles, une musique signature d'un Ulmelriki, à la singularité portée comme une couronne, où l'amour toujours est chanté, joué, célébré jusqu'à l'ivresse, rythmé par les percussions de celui qui fait vibrer les âmes, à grands coups de djembé. Mais cette fibre musicale, d'où Ulmelriki la tient-il? Zay aloha raha avy any amin'ny lafikavany mamanay zany a, tena zay mihitsy le izy. Lafikavany mamanay a dia mpanakanto, tena tontolona mpanakanto ny tao zany satria niainga avy any amin'ny dadabe sy bebe maternel zany a, reny a, dia tonga dia efa mpanakanto daholo ry zareo. Ny anadahantreninay rehetrarehetra zany mpitendry zava-maneno sy mpihira sy bebe anay moa mpiantsa ihany koa, sady mpitantara angano ny dadabe anay sady mpanoratra boky goavana teto a Madagasikara tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany, Mamelomana Edmond anisan'ny magistrat de la France d'Outre-mer zany tamin'izany fotoana zany, ary nanoratra boky be dia be momba ny tantaran'iny faritra atsimo Antsinanana sy ny faritra atsimo andrefana sy atsimo afovoany iny, be dia be ny boky nosoratan'izany rangahy zany angano. Dia reny angano reny no nitaizanay satria misy hira ny anatin'ny angano, dia reny no nitondra an'ilay mozika tsikelikely tao aminay koa zany. Dia raha aty amin'ny lafikavana ray indray dia olombelona anankiroa ihany no milalao zavakanto tao. Dia fionan'ny tontolon'ny taranaka tena nilalao zavakanto zany ry zareo reo, dia avy any angamba ny nazahoana an'ilay izy ankoatran'ny hoe mahataleta voajanahary azy. Tao amin'ny tontolon'ny fianakaviana dia tonga tao amin'ny Rami Frank Melody Jazz, dia nanao an'ilay groupe hoe Mahera, dia nisy groupe nataonay koa hoe Dioriki Mangamalandy, rehefa zay Sarkozy indray no mifankahita taty aoriana taty, dia nisy groupe nataonay Sir Newton koa tamin'izany hoe Vibration Nara, Vibration Nara, dia zao moa le izy zany lasa hoe vazimba vocal mozika, dia hoe olombelona raiky raha fitipitinina zany efa ataontsika hoe raha ny tontolon'ny lalaovana mozika niaraka tamin'ny ray aman-dreny zany efa lasa tany amin'ny 20 taona lasa tany, fa ny olombelona raiky manokana dia ataontsika eo amin'ny 17 taona eo zay. Tamin'ny 27 volana Jolay teo zao no anniversaire an'ilay hira hoe Kalangita. Fampisehoana nataonay voalohany tao amin'ny Roxy tamin'izany Kalangita ny titre, niaraka tamin'ny Toty, Pana, Seta, Misa, Balita, Silo, Dominika ny batteur tamin'izany, i Bobosa ny mpanao ny haingon-tsehatra, i Rizaramanatoanina sy i Cercle Germano Malagasy no nikarakaran'izay fampisehoan'izay tao amin'ny Roxy. Dia i Kalangita zany tany amin'ny taona 7 tany nanoratako azy moa, fa 27 izy no navoaka kasety, mbola kasety moa tamin'izany. Iny aloha isorako ny Goethe Institute zany na ny Cercle Germano Malagasy satria anisan'ny nanampy ary zareo nafahatsika napafantatra ny maizy antsika zany. Fenao zany tsy maintsy manomana hoe rehefa mitranga ny ohatran'izao dia zao no ataoko, rehefa mitranga ny ohatran'izao indraindray aloha tsy voatery marina fa voasedra ohatran'ny zavatra rehetra, satria tena sedra koa le tontolon'le kolotsaina sy le serasera, dia eny ianao vao mahita hoe ohatr'izao nitondrako an'ity, ohatr'izao, fa le fototra aloha no tena mitondra an'ilay izy. Dia rehefa manana akora fototra zany ianao dia inona moa le akora fototra fa tsy le Madagasikara. Dia nisy fiarahana sy Risara Zafindrakoto, Patsa zany prof natantara tao Ankatso tao, dia Risara Zafindrakoto moa mpahay Kendrika Mambika sady mpanakanto ihany koa tao anatin'le tarika hoe Tamabo. Dia nisy namana anankiray ny tantsoraka anay rehetrarehetra reo, bandina Mpandrenomby, Jarisorakoto Arvelona ianarany, Andrejalama, mipetraka teo Mpandrenomby teo amin'ny Cité des Mines teo,
izy no karakaranay zany tamin'ny fampisehoana fefa lasa moa izy ny matematesanay sy ry Sarazafindrakoto sy ry Patsa sy ry Jarisoa sy ry Belanto mpanao gazety Belanto ry Tsilavina Ralaindimby ry Nira Veljaune ry Abelina Rakoto zanany sy ry Nicolas Ratsimandresy ny matematisana tamin'izany dia ahoana mba nanantsika centre culturel malagasy teo amin'ny Talararasiny zay no saky voyan'izay fa voafetra ihany satria tranom-panjakana le Talararasina tateo aoriana zay dia tonga teo amin'le hoe Confédération des professionnels des arts na hoe vovonan'ny mpanakanto mively tena eraky Madagasikara io ndray tsy izahay fotsiny fa tena mpanakanto be dia be i Gabin Vahoviny natao filohany io dia ry Sarazafindrakoto natao filoha-lefitra io mba ilana amin'le resaka hoe merina sy tanindrana dia nafangaro tao le izy amin'izay mba ekeniny rehetrarehetra tiako atongavana hely dia zao hoe itsika dia manana akora fototra sy manana kolontsaina matanjaka be fa indraindray koa tsika laha ny andro any amin'ny mifampitsikera sy mifanarato sy mifampifosafosa sy mifamingapingana fotsiny dia tsy mivelatra nefany ny tena zava-dehibe dia ny tokony ahafahan'ny malagasy maniry eto amin'ny taniny dia mivelatra ny ivelany satria misy tsena be dia be ho an'ny kolontsainany Oceanina Indianina ange any ohatrany hoe Afrique du Sud ange adiny 4 miala eto amintsika nefa tsika tonga dia mandeha any amin'ny adiny 10 any Allemagne sy Frantsa sy Suisse ohatr'izany nefany tsy adiny 4 misy tsenao misy kolontsainao misy tantarantsika koa i Masavana misy tantarantsika etsy Maurice misy tantarany gasy raha tsy tantaniny etsy La Réunion misy tantarany relais tanànan'ny foron'ny malagasy hoe Manapany Mahafaty dia any Brésil i Holodome efa hitanao ange le Holodome fa mety tsy azonao an-tsaina fotsiny nanao rakikira ry zareo tamin'izany na izay 82 na 92 Madagascar Holodome dia ny tantarao tantaran'ny Ranaval sy Bosalama sy ny Sakalava sy ny Vazimba sy ny Merina sy ny Ova sy tantara malagasy ny ao anatin'le tonokiran'le Madagascar Holodome zay vao mba nisin'ny teny hoe avy any hoe avaty fa hatramin'izay mantsy avany foana tsika fa tsy avaty mihitsy dia ireo brésilianina ireo mba misy amin'ny teny hoe zay avy any Madagasikara dia rehefa mandavaka an'izay lalan'izay nareo dia mahita dia zay zao ny programme ny Vazimba Mpanazary na ny Vazimba Production sy ny olombelona riky mezaka manokatra ny lalan-tsaina sy ny lalana kolontsaina sy ny lalan-kevitra mampifandray an'ny tany afrikanina sy ny tany tatsimo rehetra zany zay aloha te hanangana sekolina mozika sy ny zavakanto sy ny ara amin'ny akapobeany mihitsy efa manomboka nanao zany zay tamin'ny tontolo mozika nampianatra manoro dia tianay somary hitarina kely izy io zany hoe satria be dia be ny namana avy any ivelany noentinay tety koa tamin'ny 2007 Edgar Ravahatra nisan'izany M Fakera Racel Ratzafy Régis Kizava Justin Valia noentinay niverina ty Andoharano zany satria mba manampy ny tanora hoe matoa ireo raha lasa ranabavy zoko ireo na afaka nandeha mivezivezy tany dia tsy nitapahany mihitsy ny cordon ombilical ny taty amin'le source na le loharano no nipoirany zany dia afaka nandehandeha nanao any zavatra rehetrarehetra dia zay nefa tianay ho arafitra ohatran'ny karazana sekoly